Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makaneso eo anatrehany amin'ny fiobiana, aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Ny deva ny laza ny voninahitra dia tolotra ao anao ivay tsara indrindra ny an-danitro mangataka ny famondrapo feno avy aminao izahay mba anatrehanao ity fotoana ity, mangataka ny fananao masina koa mba hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy ary ao karaha eo ny mpandokonao dia ho ampiasainao hosoranao ny morony ary eo peny koa mba hiaino omenao sofina mahay miaino ane noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny fiangonana Nosy-Patrana dia faly miarahaba-tsika rehetra tratran'izao sabata masina izao ary arabaina ihany koa isika rehetra satria mbola nomen'Andriamanitra famondrapo ka afaka miaino izao fampivavahana masina izao. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra sy ho fanomezantsika voninahitra azy dia ataontsika ho mpitsanganana ny laharan-kira 100. Uniana
eny ary a andeha isika anokatra ny tenin'Andriamanitra amaky ny vaky teny fototra izay ho fakafakay ny mpanompon'Andriamanitra amintsika androany. Jeremia toko voalohany a ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Jeremia toko voalohany a ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra andrahako anao ianao, ary izay rehetra anjidiko anao no ambaranao. Aza matahotra ianao, fa momba anao aho, hoy Jehovah. Ho vakintsika indray ao amin'ny Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany a ny andininy 12 ka hatramin'ny 14. Jakoba toko voalohany a ny andininy 12 ka hatramin'ny 14. Fa aoko mpankatoy ny teny ianareo, fa aza ho mpiaino fotsiny ihany, ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoy, dia toy ny olona mizany tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adininy ny tarehiny. Zao isika dia hiara-vavaka mandohalika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay maty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny Tompo dia indreto izahay mandohalika eto anatrihanao, mifona aminao satria mpanota tsy mendrika na dia ny anonona ny anarinao akory ary. Ankehitriny misaotra anao izay satria nomenao famindram-po sy famelan-keloka, ka afaka manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao eto androany. Mifona aminao izay Tompo, ny amin'ny zavatra rehetra izay vitanay tsy araka ny sitraponao, fa mangataka aminao kosa mba hanatrika feno izao fotoana izao, ary handrotsaka amin'ny fanahinao masina mba hahafahanay mandray izay teny tianao ambara androany. Tononay mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fanaterana ampafolo sy fanatitra. Ankehitriny ara dia omena fotoana fohy isika amoahana izany ho tonga eny an-tanantsika. Rehefa izany dia hanao vavaka mangina ny tsirairay, ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fanoloran-tenantsika. Amen. Mitondra ny ampahafolony sy ny fanatitra isika ary ireo fanomezana hafa rehetra satria miantso antsika ho mpiara-miasa aminy amin'ny famitana ny iraka ny tompontsika. Ankehitriny dia tanora maro no manokana amin'ny fiainana hitoriana amin'ny filazantsara any amin'ny toerana sy ny vondron'olona izay sarotra hidirana. Anisan'izany any amin'ny faritra Moyen-Orient. Fomba fanaon'ireo vaudois tamin'ny andron'ny
fa ny mpotoana tenatena ny manao ny asa toy izany ary mahazatra azy ireo, ary izany no nalain'reto tanora tsika hanao izany fitoriana filazantsara izany any amin'ny toerana fianarana ny oniversite no maromarina kokoa. Tamana izy ireo manao an'ilay asa, fa atao kosa ny antso amintsika ankehitriny hoe misy ampahany betsaka amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra izay arotsakitsika androany no entina hanampiana sy hanoanana io asa io. Ka irinao ve ny androsoana sy hitaran'izany asa izany sy ireo asa fanompoana hafa amin'ny toerana maro manerana ny vohotany, koa mandray sanjara toano ny asan'Andriamanitra. Andeha isika hivavaka. Rainay eo, misaotra anao zahay no ny asan'ireo misionera mirotsaka any amin'ny sahan'asa isan-karazany. Meteza hiaro azy ireo sy hitahy ny asa fanompony. Ampio zahay mba ahay hanararoatra amin'ny fotoana rehetra ahafahanay manohana ny famitana ny asanao. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Ary ho atolotritsika ny fanatitra sy ny ampahafolony amin'ny alalan'ny hira fa 7 sy 900. Amen. Miarabantsika ankizy rehetra amin'izao fotoana izao. Izao tsika dia hanao ny hira oramamy. Yeah.
vavakintsika. Izay nezay ny an-danitra misaotra anao izay fa nomenao izao fotoana izao fa hanay mihaino teninao. Mitenena ray eo fa mihaino izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tantara hoenontsika androany ndraiky izy dia tantaran'ny Jona. I Jona raiky izy dia nirahan'Andriamanitra izy hitoro ny filazantsara any Ninive. Io zao Jona io. Any amin'io Ninive io mantsy feno olona mpanota be dia be. Dia nirahan'Andriamanitra tany izany Jona. Dia nefa Jona raiky izy nandeha nitsoaka izy. Nandeha nitsoaka nakany Tarsisy izy. Io zao izy nandray sambo izy nandeha nitsoaka nakany Tarsisy. Dia rehefa teny ambony sambo izy dia nisy loza nahazo ny sambo ny nitondra ny Jona zany. Dia nefa tamin'izay loza izay tsy nareny ninona mihitsy i Jona fa natory be zany. Dia gaga daholo zany olona tao ambony sambo hoe fa maninona koa Jona no matory. Dia foaziny zareo zany Jona hoe Jona mifoazy ianao fa misy loza mahazo antsika anie. Dia mifoazina zany Jona. Dia fantatry Jona zany hoe izy le tsy nakatohan'Andriamanitra nahatonga an'io loza io. Dia hozy izy Jona hoe atsipazo eny amin'ny ranomasina hozy izy. Dia natsipo zareo teny amin'ny ranomasina raiky izy Jona. Dia rehefa iny natsipo zareo iny dia nisy trondro ngeza be nitelina anazy tao. Dia rehefa izay dia 3 andro zany Jona tao foana. Dia tao izy zany raiky izy vao nifona tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mamelany ny eloko fa andeha ho any Ninive amin'izay hitoro ny filazantsaranao. Dia navelan'Andriamanitra raiky izy ny eloko Jona. Dia izay izy vao nakany Ninive. Fa ajanontsika hatreo raiky izy ny tantara iny. Fa andeha ho jerentsika ao amin'ny Jeremia. Ao amin'ny Jeremia toko 1 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa hoy Jehova tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa mombanao hamonjy anao aho hoy Jehova. Sika koa raiky izy dia mety hoe irahan'Andriamanitra, irahan'ny ray aman-drentsika hanao zavatra anankiray. Dia tsika tokony tsy hiteny hoe zany ery ne mbola zaza zany ery dada mbola zao na hoe hitsoaka ohatry ny Jona tsika fa mandeha foana zany tsika ninona nirahanantsika. Fa zao Jehova momba antsika mandrakariva. Dia ho tanteraka amintsika anie izany teny izany. Amen. Ho fanomanana ny fohamam-panahintsika iain'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony dia ny antoko-pihira no anolotra hirairay ho antsika.
Famevavantsika rehetra ny tokantrano any ny tenako ary manona ny fiadana amin'ny tompo ho antsika tsy vaivay avy. Zao dia hivavaka isika. Raha eny an-danitra misaotranao izay satria mbola nomenao hery ahafahana mihaino ny teninao. Aoka hiasa mahery ianao ary hiasa amin'ny tsy vaivay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tovitentsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay fitaka lehibe indrindra mety ahazo aisy ianao. Tantara anankiray no andeha hoentiko hisarihana ny saintsika. Tantarana renim-pianakaviana anankiray mahantra miaraka amin'ny zanankely eny an-tsandriny. Indray andro dia nakany tsaha izy mianaka andeha hitady sakafo. Ary nahita rava-bato anankiray izy. Nahare feo ny teny hoe midira anaty rava-bato ary araivo izay tianao rehetra. Fahazadino ny zava-dehibe. Tsarovy ity ilay feno. Rehefa tafavoaka ianao, aorian'izay dia hikatona mandrakizay ny varavarana. Araroty zany tombontsoa zany. Fahazadino ny zava-dehibe. Niditra tao anaty rava-bato iray ramatoa ary nahita arena maro, volamena, firavaka, vatososy isan-karazany. Ary napetrany teo amin'ilay tany ilay zanany ary nanomboka nandroaka izy izay rehetra hitany tao anatin'ilay rava-bato ary nataony tao anaty lambany zany. Nampatsiahy azy ilay feo hoe 7 minitra sisa no azonao hipetrahanao anaty rava-bato. Tapitra amin'ny 7 minitra. Navesatra ilay ramatoa niaraka tamin'ny volamena sy ny vato sarobidy. Niazakazaka mivoaka izy, nivoaka n'ilay rava-bato. Ary niaraka tamin'izay dia nikatona ny varavarana. Teo anefa voatsarony
fa adiny tao anatin'ilay lavabato ilay zanany, nefa ny varavarana efa nikatona mandrakizay. Alohan'ny akatsika resina amin'izany tantara izany dia aveo iverenantsika ho vakiana aloha. Ny vakiteny izay netiny ny mpanompon'Andriamanitra izay hita tao amin'ny Jakoba 1 2 sy ny ka hatramin'ny 4 teo. Fa aoko mpakatony teny ianareo, fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Fa raha misy mpiainy ny tena nefa tsy mpakatoa dia toy ny olona amin'izany tarehany eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehany. Indraindray sika dia variana manangona ny arena sarobidy anatin'ny tenin'Andriamanitra. Variana isika mamaky sy miaina. Eny mety mianatra izany teny izany. Eny mety lasa lavitra mihitsy ary sika ny amin'ny fahaizana sy ny fahalalana amin'ny Baiboly. Tsy ratsy akory izany. Tokony tsy ho voafitaka nefa sika ka nadininy zava-dehibe. Satria mantsy ny fankatoavana dia zava-dehibe noho ny fahaizana fotsiny ihany. Andeha ho jerentsika, inona ny mahazava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra? Ny fankatoavana manko dia mariky ny finoana ihany koa. Tsy mety mihitsy ny hoe mino an'Andriamanitra kanefa tsy mankatoa. Na iza zany milaza fa hoe izao mino an'Andriamanitra nefa tsy mankatoa, dia mety ho tsy marina izany. Satria neny dia vory koa mba mino, fa mampiavaka azy dia tsy mankatoa izy. Manamafin'izany ny teny eo amin'ny Jakoba 2:7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, ko tsara izany ataonao izany. Ny demony koa mino izany ka dia mangovotra. Tsy ny tenin'Andriamanitra sasatsasany ihany, fa ny tenin'Andriamanitra manontolo mora ankatoavintsika. Izay rehetra ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tokony inona daholo ary ankatoavina daholo. Raha mandinika tsara amin'ny Baiboly isika dia arao tsara fa tsy nisy olona nankatoan'Andriamanitra ka maty antoka tamin'ny fiainana. Azo atao tsara izany ny mankatoan'Andriamanitra, tsy misy fisalasalana. Ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsy ampy-salasalana. Andeha hijery ny fanandramany Abrahama isika mahakasika an'izany fankatoavana izany. Hitantsika ny tantara amin'ny Genesis 2:1 ka hatramin'ny 9. Abrahama no nankatoa voalohany an'Andriamanitra raha nanolotra ny zanany atao fanatitra ho an'i Jehovah izy. Andeha ho vakiantsika ny 2:7 amin'ny Genesis 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, ento ny zanakao raha tokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay horazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy rasirin'ny borikiny ka nitondra ny zatoviny Dora, koa niaraka tamin'ny Isaka sy zanany, ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra dorana izy, dia niainga ka nakany amin'ny tany izay fanorazan'Andriamanitra taminy. Ny fo maraina tokoa i Abrahama, nanomboka teto ny fankatoavana. Zavatra tokony tena ampisatra eo ambony fandriana, zavatra tokony ho amparaina no nataon'Andriamanitra ho tanterahana, kanefa dia izao ny fo maraina i Abrahama. No faritan'Andriamanitra tsara ihany koa ny hoe ento ny zanakao, laha tokanao izay tianao. No faritan'Andriamanitra tsara izany. Nefa dia tsy niady varotra tamin'Andriamanitra i Abrahama. Tsy milaza tamin'Andriamanitra izy hoe manana ondro maro afaka hoetiko atao fanatitra ho anao. Tsy niteny tamin'Andriamanitra izy hoe maninona raha atao akaikaiko ny toerana anaovana ny fanatitra. Tsy
tsy niteny tamin'Andriamanitra izy hoe izaho efa antitra dia mbola andeha any amin'ny tany lavitra any. Maninona raha atao akaikaiky kokoa ny anatanterahana an'ity fanatitra ity. Marihana fa lalana aterona no narehana i Abrahama mba hanatanterahana ny fanatitra io. Lavitra tokoa izany. Raha olona hoe tsy miorina tsara dia efa niova hevitra tao anatin'izay. Raha olona tsy nanana fitiavana lalina an'Andriamanitra dia mety ho efa niverin-dalana tao anatin'izay. Fa teto dia tsisy nahasakana ny Abrahama hakatohan'Andriamanitra. Noho izany ny fankatoavana no lehibe tao anatin'ny Abrahama dia nandray fitahiana tamin'Andriamanitra izy. Ny 9:20 no manamafy an'izay. Andeo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso any Abrahama fandroany tany an-danitra iray anjerin' Jehovah ka nanao hoe ny tenako no ny ananako ho Jehova, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay raha tokanao dia hitahanao tokoa aho, ary hamary dia hamary ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vavahady ny fahavalony, ary ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Izany hoe misy fiantraikany ny fankataovantsika an'Andriamanitra na tsia. Ny Isaia 2:7 sy 20 ihany koa dia miresaka sy manamafy izany. Raha jerentsika ho vakitsika izany teny izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy mihodina ihany ianareo dia ho lanin'ny sabatra, fa ny vavan'i Jehova no efa niteny. Misy vavy mandrakariva ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Andeha hijery manokana amin'ny fanandraman'i Mosesy isika. Avy eo koa dia hijery ny fanandraman'i Saoly, izay voazotr'Andriamanitra mikasika izany tsy nankatoavana izy ireo ny tenin'Andriamanitra izany. Mosesy dia nasain'Andriamanitra hiteny tamin'ny vatolampy dia niboboky any rano. Izao ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Nomery 20 andininy fa 8 no vakitsika. Arao tena ka vorinao sy arona rahanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony, dia ampiboboky amin'ny ranony izy, ary ampivoaka rano any amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, dia ampisotroanao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Na dia olona nofidian'Andriamanitra azy Mosesy, dia tsy nisy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra iray manontolo. Izao ny zavatra nataon'i Mosesy, 9:7 ka hatramin'ny 12 ny amin'ny Nomery 20 teo mivakitsika. Dia nalainy Mosesy ny tena avy teo anatrehan'i Jehova arak'izay nandidiana azy, dia novoriany Mosesy sy Arona teo amin'ireny vatolampy ny fiangonana. Ka dia hoy izy, mihainova mpiodina, moa ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano anareo? Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny teny. Dia niboboky abea dia be ny rano, ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony. Andriamanitra niteny amin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny vatolampy. Mosesy kosa dia nikapoka indroa ny vatolampy. Na dia mpanompon'Andriamanitra nofidiny manokana aza, Mosesy dia tsy nankatoy ny teny. Na dia mpanompon'Andriamanitra izay nofidiny manokana aza Mosesy dia tsy nankatoy ny teny hatramin'ny farany. Izao anefa tsy mifidy tavan'olona Andriamanitra amin'ny tsy fankatoavana, fa ny olona rehetra izay tsy mankatoy dia miandry ny valiny tsy fankatoavana avokoa. Noho izany dia nisy sazy izay nahazo i Mosesy. Tsy nandova ny tany Kanana i Mosesy. Hitantsika ao amin'ny Nomery 20:12 izany. Ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino aho ianareo, hahamasina eo mason'ny zanak'Israely
dia tsy hitondra izao fiangonana izao any amin'ny tany izay omeko azy ianareo. Izany ny vokatra ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Andeha jery ny tantaran'ny Saoly koa itsika. Andriamanitra ihany koa nanivaka ny Saoly mba andringana ny Amalekita tsy izay ao amin'ny rehetra. Ny tantara dia hitantsika ao amin'ny Samuela toko voalohany ny 5:5 ka hatramin'ny 5:30. Andeha ho jerentsika ary ny toko 2:7 amin'io Samuela voalohany toko 5:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompo maro. Ho variako izay natao Amalekita tamin'ny Israely. Dia nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Egipta. Koa mandehana ankehitriny ka memeleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza asiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na ny omby na ny ondry amanosy na ny rameva na ny boriky. Nefa tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra Saoly, ka tsy nanindringana ny Amalekita rehetra, fa naka ny tsaratsara rehetra ary tamin'izany firenena izany. Ny 9:7 fa Saoly sy ny olona tsy namono ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fono ho anaringany ireny, fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ny tena roza ary dia izao, norazainy fa ny tsara rehetra no narainy hoentina ho atao fanatitra. Tsy izany no nasain'Andriamanitra ataon'ny Saoly, fa hoe aringano avokoa. Tokony hanana teo-po tsika ankatoan'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy midika hoe fantatra daholo ny zavatra rehetra an-damosina, ary tsy miteny hoe aleo aloha fantariko izay zavatra rehetra izay vao ankatoa. Jereo tsara ny tantaran'i Abrahama. Tsy nanana afa-tsy rahatokana izy, nefa dia nanaiky nankatoa anaovana an'izany fanatitra izany ho an'Andriamanitra. Araka ny 9 fototra teo izay efa tsy hitantsika, dia tokony ho mpiaim-pankatoa isika, fa tsy ho mpiaim-panadino, ka dia amitaka ny tenantsika. Zava-dehibe tokoa ny fankatoavana. Mihoatra lavitra noho ny fiainona sy ny fahalalana tokoa ny fankatoavana. Koa manasa antsika androany, aoka tsy hifidy ny tenin'Andriamanitra ho ankatoavana isika. Aoka ino sy ankatoa ny teny rehetra izay voalazan'Andriamanitra isika. Ny Isaia toko voalohany 7:7 dia nilaza teo hoe raha manaiky sy mankatoa ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Ny faniriko dia hanao fiangana vaovao zasy ianao. Hanavao indray ny fanoloran-tenantsika, ka hankatoa amin'ny fotsika sy ny saintsika manontolo. Voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Saotra an'Andriamanitra lehibetsika noho izany afatra sarobidy nampitondrain'ny mpanompony izany. Ho famarana antsika izao fotoana izao dia ataontsika eo am-pitsanganana ny laharan-kira 9:20 ny laharan-kira 9:20. Mazava eo an-dalam-teny ny teninao iray an-danitra, ny talikany dia ny olombely ho ao an-tany mafinaritra. Sitrako indrindra ny amak'izany hanaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany sy hanambary zao ny heriny.
maika maro no mivelatreny andalana izay dia avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampielikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny Sadi ketraka fo miteninao mituri fifalina mitondra fihondronana toko sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampielikoa ny fahazavany sy anambary zao ny herini mandroso isanandro izao ny tiko manitsilaka nanambony ao ny fazavana any tokiko tompo malala de ny teninao sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampielikoa ny fahazavany sy anambary zao ny herini vai masina any an-danitro misotranao izay satria mbola tafita taminay tsy vaivay avy ny teninao ny vavinay dia mba ho mpiaino-pakatoana izahay tsy hainy fotsiny na hitady ny fahalalana ao anatin'ny teninao fa mba tena hakatoa aminao ny fotoana sisa hiandro hiainanay vai soavy ny tsojano hitay ianao ane Jehova ka hiavanao ampamivapivatra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindrafo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka amianao ny fiadanana amen